Atolotra indray ny araba topoko lasy topoko vavy manjoitsy tapaka ny fahitalavitra MBS atolotra ihany koa ny araba ho anareo manaraka izao fandarina izao ao anatin'ny tambazotra serasera ny Facebook sy ny YouTube. Arabaina daholo isika rehetra ny tokantrano any amin'ity takarivana latsinainy 7 Novambra 2022 ity. Ao amin'ity androany ity tsika dia manambahiny anankiray avy amin'ny toko otrikafo ny sekretera jeneraly Andriamatoa Eliara Bevahiny. Izy no hiaraka idindika sy tafatafa amintsika mandritra ny ora iray eo anatin'ity fandarina ity. Miarabanao Andriamatoa sekretera jeneraly ny toko otrikafo Eliara Bevahiny. Tonga soa ato anatin'izao fandarana izao. Miaraba ianareo eto amin'ny MBS, miaraba ny mpanaraka ny fandarana ny tokantrano ihany koa. Avy hatrany dia hiresaka tsika mahakasika ny politika aloha mazava ho azy Andriamatoa sekretera jeneraly. Mahakasika ny indrindra ny PEM na ny plan émergence de Madagascar izay nakalazaina nakotrokotroka ny faran'ny volana oktobra teo iny. Efa aty arina, efa akaiky, efa amin'ny fepotona farany hiasan'izao fitondrana izao nakalazaina. Tamin'ny makotrokotroka le PEM, inona ny azontsika andikana ireny zavatra ireny? Isany ataoko hoe nanamarika an'ity volan'ity na ny fifaraparanany ty taona 2022 lalovantsika ty tokoa ny fampahafantarana ny mpitondra fanjakana indray an'le programa hoe PEM na ny hoe plan émergence Madagascar. Za eto tsy hiditra amin'ny votoatony fa ataontsika hoe safotsika indray mandeha fotsiny le izy dia ny hoe ohatran'ny variana ihany hoe raha ny fahafantarana azy ary izay ny lalàna ny filohan'ny repoblika eto amin'ny tany Madagasikara dia manana mandat 5 taona. 5 taona zany ny faharetany mandat anankiray. Ao anatin'izay 5 taona izay no ataontsika hoe anatotosana ny programana mpitondra anankiray everiny hitondrana ny firenena ao anatin'ny 5 taona. Raha ny lojika zany ny fiheveran'ny otrikafo azy dia ny hoe ao anatin'ny 5 taona zany tsy misy programa afa-tsy anankiray monja izay nampanantenaina tany amin'ny fampelezan-kevitra dia iny no tanterahana mandritra ny 5 taona. Ny tokony ho ady hevitra zany rehefa tapitra ny 5 taona dia ny hoe na eny andeha ataontsika hoe fotoana fanaovana jeritodiko izao mialohan'ny hirosoana na hatongava ny taona 2024 izay sian'ny fifidianana izay ataoko anaty fonosana aloha hoe tongany tokoa ve tsika izay mbola ady hevitra hafa izay ny taona 2024 hoe tsy ho tonga fa le hoe hotody hatrany ve izao zavatra misy izao. Dia raha mijery tsika tao anatin'ity fitondrana ity ny ainga tamin'ny velirano. Izany hoe le velirano moa zany le teboka 13 nampanadina indray no totosaina mandritra ny 5 taona. Tsefatsefany indray tsika nahita indray BDP ny zavatra niova-teny ohatra hoe nisy an'izany plan Marshall zany nivoaka tampotampoka indray. Tsy hitatsika hoe hatraiza ny fahatanterahany vita ve sa tsy vita hatramin'ny farany fa lasa ohatrany hoe miova isak'izay te hanova zany dia manolotra programa na fampanantenana lay mpitondra fanjakana nefa tsy tody hatramin'ny farany. Raha miverina amin'le PEM zany dia ny ady hevitra mipetraka dia ny hoe ao anatin'ny famaranana ny mandany ve ilay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana sa efa ao anatin'ny fiheverana sahady hoe efa ataontsika hoe fampelezan-kevitra no amin'ny mandat manaraka ve lay PEM. Satria raha ny fahalalana azy dia averiko ihany ary raha ny lojika ihany koa amin'ny fitantanana ny firenena dia manana programa anankiray ianao iny no totosanao mandritra 5 taona izay mandat nomeny lalàna anao fa tsy hoe isan-kerinandro, isam-bolana, isan-taona misy programa vaovao foana. Ny eo tsy vita, ny eo asosika ihany dia lasa ohatrany hoe fampanantenana pokaty na ohatrany ataontsika hoe kilalao an-jaza ilay firenena. Zay zany no manahirana amin'ilay ady hevitra ka apetraka ihany ilay fanontaniana hoe sao dia tsy mitovy kosa ary lay ataontsika hoe vanim-potoana ve ny azo ilazana azy. Misy atsika inona ny tiana ho resahana dia ny hoe raha ny fijerin'ny sarababen'ny kitana azy, raha ny fijerin'ny otrikafo azy dia ny hoe ao anatin'ny famaranana ny mandany zao ny mpitondra fanjakana.
nefa le mpitondra fanjakana mieritreritra indray hoe sao de efa iveriny efa any amin'ny mandat faharoa ary itya resaky tia ka manao zany a PEM zany ndray a ry zareo zay ny ataoko hoe za tsy miresaka an'izay votoato nylay a PEM fa miresaka lojika fotsiny a ny amin'ny hoe fomba fitantanana ny firenena ka mitodika amin'ny vahoaka malagasy ny mpanara-baovao rehetrarehetra hoe firenenane itya resahantsika ity Madagasikara no resaka eto tokony mba samy ho sarotiny ihany tsika amin'ny lafin-javatra sahala am'izany fa manahirana le izy hoe firenena no resahana nefa ohatrany hoe kilalao ve sanatria lay a atao sa isaky ny te amorona makety mialatsiny dia mamorona programa anankiray ndraiky ozy hoe averiko le izy valim-potoana mialohan'ny fifidianana tsika tsy injiko foana hoe enganie raha ohatra ka ho tongany am'izay tsika de nizao zany de fa tokony haijery isika menakavy indrindraindrindra ny mpandatsabata hoe olona manahoana olona sahala amin'ny ahoana no everitsika anakinana ny safiditsika fa raha izao mpitondra fanjakana zao zany aloha de ohatra ny hita hoe andrakandrana noa hitondrana ny firenena aroso programa anankiray tsy manomboka akory iny de fa mijanona any asosika indray ny hafa tsy mifarana akory iny de mahita zavatra hafa ho resahana ndraiky ozy zay hoe ao anatin'ny tsy fahamatorana ny fitantanana ny firenena am'izao fotoana zao ka tokony sarotiny isika mianakavo hoe inona ny zavatra everina tokony atao fa manahirana zany satria raha zao zavatra misy zao a mety tsy hamenatra ny mpitondra fanjakana sy ny ekipan'ilay am'izao fotoana zao rehefa tonga ny taona 3 volana vitsy sy farana ny mandany mety hisy programa hafa indray a atolotra zareo ka zay ny ataoko hoe ohatra ny sahirana ihany ny tena manaraka n'le raharam-pirenena hoe firenena ve tia resahantsika ity sa kilalao no atao somary hiditra lalandalina amin'ny resaka fifidianantsika rehefa avy eo fa somary iverena kely hoe misy ahiavy zany ao anatin'ny misy ahiavy zany nareo anatin'iny zavatra iny resaka ianao atao resaka mandat efa maro ihany koa reny fa nehoan-kevitra resaka nataon'ny solomavim-bahoaka sy ny gouvernoura ny fomba ny fitondrana am'izao fa mila mandat anankiroa ny filoha Andry Rajoelina ahafahana mampandroso an'i Madagasikara manaona ny fanehoan-kevitra misy ve zay ahiahy zay izay zany de voatery atsika tsy maintsy miverina tamin'ny fampanantenany natao satria verina ihany koa adidy ho an'ny mpisehatra politika ho an'ny mpikirakira raharam-pirenena no mamerina ihany a ny fitadidiana raha ilainy zany amin'ny vanim-potoana sahala am'izao zany a ilaina le izy somary sahirana zany ny tena efa maheno ary mitodika aminareo a mpitondra fanjakana am'izao fotoana hoe ny fampanantenana natao ane de ny hoe ianareo manana n'ilay vitesy grand V rehefa manana n'le vitesy grand V de ny hoe ny tsy vitan'ny hafa nandritra ny enimpolo taona ho vitaina mandritra ny 5 taona 5 taona eo ny resaka ho tapitra zao a ilay a 5 taona inona no vita tsy nisy resaka mihitsy aloha hoe raha mena mandat 3 sy 4 ahafahana mamita n'ilay programa na mampandroso any Madagasikara tsy resaka an'izay aloha fa ny fanarahana de ny hoe nomena 5 taona ianareo za tsy hiverina ntsony amin'ny ady hevitra ny amin'ny hoe nanahoana ny fomba nahalany a efa tsy antsontsika fa ny manahirana rangera mamerina n'ilay ady hevitra nisy koa nge efa niteny hoe mandat 4 zay 7 taona mandat anankiray zany hoe 7 ampitomboana 4 zay vao afaka mampandroso zany any Madagasikara de mieritreritra ihany zay fisity ve zany zay tiana ho tenenina de ho tenenina rehefa tianao ampanantenaina pokaty le vahoaka malagasy de ampanantenaina pokaty rehefa tianao ampanofisina de ampanofisina raha fijeriny otrikafo azy de ny hoe afaka tsaraina tam'izay a taona lasa ny tantana ny firenena zay a lay mpitondra fanjakana de ho anay zany de mahitsy be raha izao fomba hitantanana ny firenena raha ny mpitondra am'izao fotoana zao no everitsika ho mena mandat manaraka indray hitantanana ny firenena toy zay ho any anaty lavaka itya firenena ity satria ny fijery an'ilay hoe firosony ny firenena mihitsy a tsy mitovy lay mpitondra fanjakana mahita hoe mandeha miroso makany amin'ny fandrosontsika fa raha ny fijerin'ny olona azy ny akabeazan'ny olona ao anatin'izay ny otrikafo miemotra
makany anaty lavaka ilay firenena. Misy statistika mazava tsara ahafahana mitondra an'izany. Afaka jerentsika hoe fahafiry tamin'ny gisitra Madagasikara tamin'ny nandraisan'ny mpitondra ankehitriny vita tanana. Ankehitriny tsika fahafiry amin'ny gisitra, niemotra tsika. Ka izay fiemoran'izay ve no mbola omentsika ataontsika hoe fotoana indray ahafahandrareo maniemotra bebe kokoa n'ilay firenena ka heverinao hoe omena mandat hafa indray. Ozy aho hoe efa afaka tsaraina tamin'ny fomba sy ny fahaizany rehetrarehetra ny tantanana ny firenena ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Izay ataoko mahitsy ilay izy hoe rivoaka malagasy tsy afaka anakinantsika intsony ny fampandrosoana ny firenena ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao, fa tsy maintsy mitady hevitra hafa sy fomba hafitsika hoentina anavotana n'ity firenena ity, fa tsy afaka anakinana an'izany intsony ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Fa efa hita zany hoe io ny farafahaizany zareo. De zao iarahantsika mahitsy zao ny vokatra dikan'izay ozy hoe ampy zay. Somary hoajantsika ny mahakasika ny PEM iny fa hiditra any amin'ny resaka Îles Éparses. Nareo tena isan'ny dradradradra an'io fitakinan'io mihitsiny. Nisy ny fihaonana ny 2 novambra teo zany hoe délégation malagasy hatramin'izao aloha mbola tsisy akony, tsisy hoe ahoana ny tohiny aiza ho aiza tsika amin'izao. Inona no mety azo ambara mahakasika an'izay ireo nosy malagasy tsika ireo? Ny marimarina kokoa tsy nisy mihitsy ilay dinika satria raha ny fampanantenana natao dia ny hoe ny 2 sy ny 7 ny volana novambra lasa teo no fanaovana n'ilay fifampiresahana izay tany Paris. Ho any Paris moa zany ny verana nanaovana azy. Izay atao any Paris izay aloha ilay dinika dia efa mampanontany teny ohatra hoe nositsika iny ny resaka. Dia tsika andeha ho any Paris ifampidinika mitrareo ohatra ny manahirana. Zay zavatra nisy osikevitra moa naroso tamin'izany fotoana hoe tokony hijery toeran-kafa, toerana neutre kokoa raha izay ny azo iresahana azy rehefa tsy eto Madagasikara, fa tsy tokony atao any Paris fa tsy mihaino moa zany mpitondra fanjakana. Ny faharoa dia ny hoe tsy tampoka taminay mihitsy ny tsy fisiny ilay fifampiresahana ny 2 sy ny 7 ny volana novambra lasa teo, satria hatramin'ny ora farany ane tsy fantatra hoe iza ireo délégation ny rafitra ny délégation malagasy. Ny faharoa ihany koa dia ny hoe ahoana moa no ahafahantsika mieritreritra hoe izao mpitondra fanjakana izao sady manankina ny fampandrosoana ny firenena amin'ny la Frantsa no ihany koa andeha hiady amin'ny la Frantsa hanesorana an'ireo ao amin'ireo nosy malagasy ireo. Zay neny mahasarotra antsika, mahasarotra n'ilay ady amin'izao fotoana izao, zany hoe any amin'ilay mpitondra fanjakana mihitsy no somary manahirana ilay satria ny tsika malagasy ihany no miteny hoe tsy mifanaraka mihitsy ny fandrimafana sy ny valala-manatody sady ady amin'ny frantsay ianao analaza eo amin'ireo nosy malagasy ireo nefa fampandrosoana ny firenena mbola angatanao any aminy, zavatra tsy mitombony zany. Ny tiana ho resahana manaraka dia ny hoe ohatrany mahitsy zay fa mety misy ataontsika hoe hevitra efa tapaka any ambadika any fa fanodikidonana saim-bahoaka loverina ho atao amin'ilay fifampidiniana, satria raha ny hitantsika nge dia ny ministra an-drarambahiny teo aloha ny Sarandriamandrando no resahako betsaka ny zavatra andresahany mahakasika ny nosy malagasy ireo fa tebokara ihany resahako. Izy dia ny hoe tsy maintsy jerena koa ny investissement nataon'ny la Frantsa atao amin'ireo nosy malagasy ireo. Inona moa ny dikan'izany zany raha ataony ady hevitra? Dikan'izany dia ny hoe manaiky zany ilay mpitondra fanjakana fa hoe hanonitra raha ohatra hitaky ny alalàna la Frantsa ao zany dia hanonitra izay voneny fampiasam-bola nataon'ny la Frantsa be dia be atao fa fanontaniana ny apetraka ay fa izao anatin'ny lalàna moa no misy miteny hoe mibody tanin'olona ianao dia rehefa mibody tanin'olona ianao rehefa hoe sorona eo dia tsy maintsy ho averina aminao ny vola laninao nanajariana ny lizy tao. Zay tsisy ny fanaraka an'izany aloha hoe eo nareo mipetraha eo dia ajario io tsy nisy an'izany ange, fa ny anay zany dia tsotra be raha misy zavatra tokony atao tsotra be fe-potoana menany la Frantsa ialany ao ray hatramin'ny 3 volana ohatra dia milana reo fa anosinay ireo. Ny faharoa ihany koa tokony asatsika ny mpitondra fanjakana moa tsy atenaina amin'izany intsony hoe hitaky an'ilay hoe fanonerana na hoe dommage intérêt amin'ny la Frantsa vokatry ny fobodony an'ireo nositsika ireo izay efa ela be. Raha raisitsika fotsiny ny fehi-kevitry ny firenena mikambana tamin'ny 12 desambra 7/7/2009 efapolo taona mahery nge zany nipetrahany zareo tao. Tsy resahako no nanomboka tamin'le hoe Madagasikara indépendance ny décret-ny voalohan'ny volana avril 1997 fa ataontsika hoe nazahoana n'ilay résolution fotsiny zany. Izay hoe be dia be ny vola niditra tamin'ny takim-bola frantsay vokatry ny fibodondrareo ny fipetrahandrareo tao. Droit de passage ohatra amin'izay sambo tsy maintsy voatery mandalo eo
zay ny sarany hoe ny mpanjony malagasy tsy afaka manjony eo fa ny vahiny ny frantsay zay omeny alalana no afaka manjony eo. Nisy ihany koa ny tamin'ny fotoan'andriny nisy permis d'exploration latsiny amin'ilay teny vahiny meny frantsay ana orinasa vahiny hafa zay mitetiny eo amin'ny 75 millions d'euros eo tamin'izany fotoana zay miditra tapombolana zareo fa tsy aty amintsika tokony hotakitsika zany isika ny tokony hitako fanonerana amin'ny lafrantsa fa tsy ilay ministra atsika indray niteny hoe so ihany moa izy efa niala fa nesorina fa tsy izy indray niteny hoe tsy maintsy jerena ny fampiasam-bolana ataon'ny lafrantsa atao ny farantiana horesahana teny hoe manazay tam'ilay tsy fisinidinika satria raha ny fantatra délégationna malagasy indray no nangataka hoe aloha emitra le izy zay tsika am'izao fotoana zao vanim-potoana iverenao kany mialohan'ny fifidianana afaka iverina mihitsy hoe mbola miandrandra fanampiany la frantsa lay mpitondra fanjakana ahafahany tafapetraka eo fitantanana ny firenena indray aorinany taona telo amby roapolo sy roa arivo zay fantatritsika tsara tsy maintsy fepetra mapetraka la frantsa am'izay olotoanany eo reo tsy azonareo kitikitihany reto nosy malagasy reto dikan'izay za aloha zay hoe afaka eritreretina mihitsy ray tsisy iny lay fampidiniana ntsony aloha raha tsy any aorinany zay fifidianana mety isy eo ny faharoa ihany koa de ny hoe na isy ary lay fampidiniana de fa fiaraha-mitantana na cogestiona no ambadika any fa tsy mahasahy mitsotra fotsiny lay mpitondra fanjakana satria mampametra-panontaniana zany hoe nosonao ianao indray ny angataka hoe aloha emitra akoatrana loharanom-baovao hafa moa satria betsaka ihany koa ny loharanom-baovao mandeha hoe ohatrany manahitsahirana ny la frantsa lay ministre ndrarambahiny mpisolo toerana fa tsy mafian'le dossier ony ohatrany pro russe ony zany ge resaka mandeha daholo mpitondra fanjakana moa tsy mitondra fanazavana fa ny mampalahelo eto amintsika todika mivoaka malagasy ianareo mpanao gazety amandra-bovina moa zany ny anekenan'izany hoe rehefa mangataka interview amin'ny mpitondra fanjakana tompona andraikitra ianareo mpanao gazety itsokany satria na ny ministra teo aloha mitsoka anareo ny ministra ankehitriny mpisolo toerana tsy manome fanazavana firy fa rehefa ny RFI na ny France 24 no mitady fanazavana mahazo zany zavatra tokony hojerena tolinona ny tiako resahana de ny hoe any ivelany ianao média international no mahafantatra hoe zao lazain'le tompona andraikitra malagasy ny mpanao gazety malagasy nefa eto manenjika azy ireo tady ny vaovao rehetra rehetra tsy mahazo miresaka fiandrianam-pirenena tsika ao anatin'le resaka satria miantoka ny fiandrianatsika reo nosy ireo ka feheziko zany le izy hoe apetraka ihany ny fanontaniana tena fanapahan-kevitra ny mpitondra fanjakana zany hoe manomboka any Filoandry Rajoelina ve ny fanimorana an'ilay fampidiniana sa fanapahan-kevitra ny ministry ny raharaham-bahiny mpisolo toerana samy rery Général Sara Rakotoniliny tsy maintsy apetraka ihany ny aya satria manino na nesorana lay ministra ny raharaham-bahiny teo aloha de ny hoe fanapahan-keviny samy rery hono tamin'ny fanjataham-bato zay natao tany amin'ny firenena mikambana zay nanameloka ny Russie iny ka mipetraka ny aya amin'izany lafiny zany de tsy maintsy resahana satria mahita isika ety ivelany fa tsy misy lay firaisankina ny fahefana mpanatanteraka na firaisankina ny samy mpiamban'ny gouvernement de tsy maintsy resahana sy mipetraka ny aya sahala amin'izany fa ny manamarina moa na ny mandison'izany de ny fanazavana hoentin'ny mpitondra fanjakana ihany zay voakasika ka mba angatahany zany hoe mba omeo vaovao feno ny vahoaka malagasy rehefa mba mandombaravaranareo ny mpanao gazety malagasy mba omeo ny vaovao afatara ny vahoaka malagasy ny zavatra tena misy marina fa tsy hoe rehefa vazaha no mandondona ao am-baravaranareo de tsy mandondona akory izy de efa misokatra ny varavarana nany hoe mpanao gazety ny any ivelany any zay ray alina kilometatra mialan'ny Madagasikara no manontany vaovao anareo de mahazo fa ny ato anatiny tsy mahazo tsy tokony ho avela tompotsahany miono sahala amin'izany ny vahoaka malagasy. Zany hoe tena tsy azo eritreretina antsony mihitsy zany Andriamatoa secrétaire général ny hoe ho azotsika indray reo nosy malagasy reo inona ny mety hoe vahaolana fa atolotra reo hoe ahafahana manao mametraka paikady azotsika iverenan'le nosy amintsika amin'izay mila fahasahina io na le hoe finiavana politika zay aloha mila mahasahy manapaka tady-poitra amin'ny lafrantsa ny mpitondra fanjakana sy ny olona mieritreritra hanalan'ny lafrantsa ao le nosy malagasy reo zay ihany io resabe ny ambiny zay zany le izy zany hoe ny fitantanana fireneny zany mila fahasahina zay le izy mila sarotiny amin'izany atao hoe fiandrianam-pireneny zany ianao mila sarotiny amin'izany intégrité territoriale zany ianao satria tanao reo zay ihany
fa tsy misy lakle hafa hoe hitady ny matotsika hoe manam-pahaizana eran'izao tontolo zao anao fifandraisana iraisam-pirenena na amin'izy fitaovany reny tsika tsy antsony efa nanana an'le fekevitra tsika vita ny asan'ny teknisianina action politika zao no andrasany zany hoe le fahasahina politika fa mitondra fanjakana tsy hita aloha hoe tsy ananany zao a mpitondra fanjakana zao satria le izy koa moa zany mbola mampiteraka resa be hoe frantsay ve andeha ifampidinika frantsay anala azy eo amindreo a nosy malagasy ireo satria fantatritsika ny mpitondratsika am'izao fotoana zao no hoe ny fananany taratasy frantsay zany koa nge no atevitra am'le izy e zany mila jeretsika zay ny atao mbo nitodika foana hoe ivoaka malagasy a olona sala amin'ny ahoana nanakinatsika ny safiditsika fa io zany tsy resaka fotsiny io e fa mila fasahina io atreto zany ny fahatsapahanay de ny hoe makasika andreo nosy malagasy io a de nataon'ny mpitondra fanjakana fotsiny ho fitaovana azahoana ny fonony malagasy fa tsy tena manana finiavana na fasahina manala ny la frantsa ao am'ireo nosy malagasy reo ny mpitondra kehitriny. Iova kely miresaka jiro fahatapahan-jiro tsika zay mampikaikaiky any rehetra ihany am'izao fotoana zao a nisy ny fametrahana le milina faefatra atao andekaleka to vao may raha ohatry ny memafy ny fahatapahan-jiro memitoy lavareny mikaikaiky daholo zany ro ataontsika hoe ro mivelona amin'ny alalan'ny herinaratra nefa na tsy ireo mampiasa mivelona amin'ny anaran'ny herinaratra raha fa nitokatrano tsirairay taraina daholo mihitsy am'izao fotoana zao manahoana inona ny vahaolana afaka arosonareo mahakasika an'izay ataontsika hoe afahana miala amin'ny resaka fahatapahan-jiro na delestage moa izy tsika izay io vahaolana betsaka ary tsy sarotra averiko betsaka ary tsy sarotra zavatra tokony atao voalohany am'resaka tsika ny fahasairana ny orinasa jirama ny delestage ny fahalafony ny saran'ny jiro sy ny rano eto amintsika mba hanontanio reo teknisianina ny jirama reo e le mpiasa tsotra no resahako a na ny cadre sasatsasany manana vahaolana reo mba mifampiresaka ihany ange aty ambadika aty betsaka ihany koa ny mpitantana atao amin'ny orinasa io namana fantatra fa tsy miombon-kevitra mihitsy koa mpitondra fanjakana sy ny mpitantana sasatsasany ao amin'ny orinasa jirama zay tsy misasatry ny tsy manao afa tsy ny mamotika sy manaratsy an'ilay orinasa mba hafahana miprivatise azy any ange io atevitra io hoe ka mitodika zany am'ireo namanao amin'ny jirama hoe sahina reo mijoro e misy vahaolana io fa tsy hoe tsy misy io miainga amin'ny ao anatiny ihany satria ny olona tokony azo an'le toerana ao anatin'ny orinasa jirama io tsy omena azy fa namanamana sy olona manana mission amotika an'lay orinasa jirama nomena hitantana azy makasika ny vahaolana izy ianao zay zany vahaolana voalohany zany hoe omeo lanja na valory izy eo amin'ny teny vahiny reo le mpiasa ny jirama tena mahafantatra sy sarotiny amin'io orinasa io misy zany be deabe ny namana syndikalista ao anatin'io orinasa jirama io zay verina hoe manana ny vahaolana tsy ny karazany afaka hanamboarana sy hampandrosoanan'io orinasa io satria sarotiny amin'io koa nge ny mpiasy satria raha sanatria potika le orinasa jirama ho aiza reo nitodika aty amin'ny mpanjifa sy ny hoe vahaolana fa aty amin'ny otrika veriko hoe betsaka taminareo ny efa nare ny fivoizana sy fanosehana ny otrika fa ny ilay menaka mavesatry tsy mirolo ty satria vahaolana io ary io vahaolana miainga ato anatiny miainga amin'le politika ny otrika hoe tsy fakinan-doha zay zany le izy io le menaky mavesatry tsy mirolo io zany am'izao fotoana zao de efa voaporofo hoe afaka ampiasaina io tsy antsony ny adevitra manko teo aloha raha ny teny an'izy voalohany zay de hoe manana teknisianina ve tsika azo ampiasaina ve le izy voaporofo io aloha zany fa azo ampiasaina le izy fa any amin'ny fampiasana azy indray zany ny adevitra am'izao fotoana zao satria be deabe ny zavatra efa narosonay fa ohatrany tsy makany am'le heverinay le izy fa makany amina zavatra hafa de ho resahako zany le izy ny zavatra misy am'izao fotoana zao zany raha ny ainga amin'ny fanazavany ny tompona andraikitra ny Madagasikara olona farany teo de milaza ny hoe mitady antoko ry zareo avy amin'ny mpitondra fanjakana avy amin'ny mpitantana ny orinasa jirama hoe izay vokatra vatsinotrareo ho an'ny orinasa jirama de tokony ho voaloha ny vola rary ny aloha zany tsy fanomezantsiny zany satria orinasa ohatran'ny orinasa rehetrarehetra io fa ny tiana resahana kosa de zao mitsitovizan-kevitra amin'ny mpitantana ny tsy mororo de ny hoe ny fanazavana ny oetin'zareo faran'ireo mitodika amin'trareo zany mitodika mivoaka malagasy ny mpitondra fanjakana ihany koa de ny hoe zareo indray zany meritreritra hoe
ny milina ny orinasa jirama rehetrarehetra no vaina mba afaka ho ampiasaina nylay menaka mavesatry tsy mororo. Zay ho anay tsy izany mihitsy ny soso-kevitra narosonay satria zao io raha ohatra ka zay vahaolana zay no irosony zay narosony Madagasikara wall zay de dikan'izay zany ilay menaka mavesatra nge tsy azo ampiasaina raha tsy ampifangarona amina gazole zay tsy maintsy mbola hovidiana am'reto le compagnie atsolika anakefatra reto hoe zay zany izy tsy mety zany satria zao tsy maintsy hiala indray ny mpitondra fanjakana sy ny orinasa jirama hoe tsy manana ny vola ho anolona ny milina ny orinasa jirama izay dikan'izay azo vahana indray zany reo le vahiny eto amintsika zay mpamatsy ny groupe ny orinasa jirama sy ny mpamatsy ny piesy rehetrarehetra fanolona nyreo fikojakojana ny machine ny orinasa jirama reo de zay hoe mbola ho faty antoka ho an'ny firenena ihany zay nefa efa nandroso de eto zany zay mampafantatra raha ohatra tsy fantatry ny mpitondra fanjakana fa ny mpitantana ny orinasa jirama aloha ny mpiasan'ny jirama mahafantatra an'izany hoe sy ny Madagasikara wall fa arosonay le izy hoe misy ange an'le ataontsika hoe craquine catalytique zay tsy resahany mpitondra fanjakana karazana complexe industriel kely izy io tsy andanimbola be fa ataontsika hoe eo amin'ny 20 millions andeha ho doblena tsy maninona 20 millions na 40 millions de dollars eo io zany mamadika ny menaka mavesatra io ho lasa kérosène ho lasa essence ho lasa gazole azahoantsika hatramina goudron le izy de izy zay hoe izay no vahaolana ho antsika rehetra rehetra satria tsy tokony adino are-pirenena io tsy mororo io tsy tokony sitraka an'izany ny vahoaka malagasy dikan'izay izay le fampiasana n'io le craquine catalytique io no tokony rosona satria akoatra ny famoronana asa dia omora no solika tonga aty amin'ny mpanjifa tsy maintsy jerena zany averiko tsara lay fanazavana tsy ny Madagasikara wall ihany tokony azo tombony amin'io nareo lay orinasa vitsy zay manomboka mividy amintrareo tany avakinankaratra moa no ny vidy tamintrareo voalohany tsy izay ihany fa raha zay ny hitondrana an'lizy de tsy azo tombony mihitsy ny voaka malagasy fa ny atsika ny adihevitra am'izao fotoana zao de ny hoe lafo ny solika eny amin'ny pompe zay zany 4900 5900 izy zao zany hoe fa 10,000 ariary nge sy 9,000 ariary zany io nefa raha irosotsika zay vahaolana amin'ny alalan'le craquine catalytique ka tafavadikitsika azo gazole tsika azo essence azo kérosène hatramina goudron zay afaka pidininy latsaky ny 50 isanjato am'izao vidiny eny amin'ny pompe zao ny vokatra avao amin'io orinasa tsy mororo io zay le izy zany hoe zay ny vahaolana mahatra tsy ho an'ny orinasa jirama ihany fa ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra misy ihany koa sema efa niverinay tam'lizy alako tsiny foana le teny vahiny de ny hoe afaka atao pilote ny jirama ny maintirano ohatra sahala am'izany koa ny jirama ny morondava satria eo anelanelany faritry melaka sy mena be no misy ny tsy mororo reo zany afaka ataontsika station pilote ary nefa nisy kajy natao de ny hoe ao anatin'ny roa taona monjo tsika manomboka amin'ny fampiasana an'io de afaka maleo tena amin'ny lafiny solika ny orinasa jirama zany hoe tsy ankina am'reto le compagnie atsolika anakefatra reto tsony zany fa maleo tena tanteraka avy eo indray tsika roa hatramin'ny 5 taona afaka atao tsara no mampaleo tena amin'ny lafiny solika ny firenena malagasy mihitsy zany amin'ny vidiny le resahako teo hoe afaka ena 50 isanjato amin'ny prix eny amin'ny pompe zay tsy niriko tsara zay satria tombotsoan'ny voaka malagasy ho an'ny resahantsika eto fa tsy ho an'olona vitsy akory zay zany rehefa avy eo tsika ao arinany 5 taona afaka eritreretina tsara nge hoe Madagasikara afaka ampidirina ao anatin'ireo le firenena membre ny OPEP zay le mpanondrana solika miteny an'izany satria zao manodidina ny ray amin'ny 7 milliard de baril ny adiriny io menaka mavesatry tsy mororo io afaka tandrahantsika zany farafahakeliny 70 taona
zay zany le izy ahoana no amoana n'le vokatra efa nisy ihany koa sosikevitra narosonay hoe tsy lavitra nge zany tsy mororo mainty rano zany efa nanao kajy zay niaraka tamin'ny teknisianina namana teny hoe eo amin'ny 5 millions de dollars na de efa ahafahantsika mavita n'zany lalany zany afaka tateritsika amin'ny lafiny ranomasina izy satria nosy angetsika e zay zany le izy raha ohatra ialana indray zany hoe ka mbola manahirana ny fanaovan-dalana sy ny karazany ampiasao ny manosy atsika ny ranomasina hitaterana an'io aty am-boalohany zany afaka atsaraina tsy kelikely le izy rehefa avy eo de iverenako zany hoe lay vahaolana aroson'ny Madagasikara olona amin'izao fotoana zao de ohatra ny vahaolana tsy ho ahitany ny firenena na nyvoaka malagasy tombontsoa satria ohatrany misy fifanarahana hafahafa zay mbola tsy mivoaka fa raha mijery an'le démarche ny Madagasikara olona fotsiny de tsy maintsy resahana izy hoe ohatrany misy fifanarahana hafahafa miaraka amin'reto kompania atsolika anakefatra reto satria inona ny antony le menaka mavesatra ihany no heverindrareo ampiasaina fa tsy teo avadika amin'le karatinina katalitika resahako teo de mbola hividy ihany rareo gazole amin'ny reto kompania atsolika anakefatra reto satria tsy afaka ampiasaina le menaka mavesatra raha tsy asianan'io gazole io zany de zay hoe tsy hanovininina nge zany fa lasa ho fahatyantoka ho an'ny firenena fotsiny fampiasantsika n'lay menaka mavesatra tsy mororo hoe ka miverina hoe nenay marina fa nandroso an'lay sosikevitra ny tsy mororo zay feverinay kosa sady nandroso an'lay sosikevitra zay misy sema everinay tondrana an'le izy de io sema io nefa mandeha makana amin'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy fa tsy tombotsoan'olo mbitsy ka mitodika amin'ny vahoaka malagasy mitodika amin'ny mpitondra fanjakana hoe ny orinasa jirama misy vahaolana io zay vahaolana miainga eto amintsika ihany de io le tsy mororo io zany no rosonay amin'le izy satria izay ny vahaolana makany amin'le hoe tsy fekinan-doha zay voizin'ny otrikafo ka andaotsika ahoana ny anerena ny mpitondra fanjakana mba ahafahantsika rehetrarehetra voaka malagasy rehetrarehetra misitraka anio tombotsoa ny orinasa Madagasikara olona io fa tsy sanatria ho fahatyantoka ho atsika eto indray le izy satria ty tsy maintsy atao mahitsy ity resaka ty hoe manahirana eto amintsika nge rehefa miresaka ny solokio amin'ny akapobeany na le tsy mororo na rety le kompania tsolika misy rezoana mafy angezabe mitazona ny firenena tsy hetsika mitazona ny firenena tsy hanana vahaolana amin'ny lafiny solika satria misy olombitsy miaraka amin'reto kompania tsolika anakefatra reto zay misy ao anatin'ny fanjakana mahazo tombotsoa amin'io resaka fahalafosan'ny solika io de tsy te hitady vahaolana hafa ohatrany tony tsy mororo tony zany zay aroso ka ho zay hoe te hanana vahaolana ve tsika te hiroso amin'le resaka Madagasikara olona sy ny tsy mororo ve tsika mila foanatsika ny resaka kolikoly sy ny rezoana mafia miodidina ny solika tena mila fahasahiny zay mila finiavana politika zay zany le izy zany hoe eo aroso le vahaolana fa marina ho azay averiko foana fa nanosika ny rosoana amin'ny fampiasana ny vokatra tsy mororo fa tsy ny fanarahana kosa hoe olombitsy no azo tombotsoa amin'le izy fa ny voaka malagasy tsy sitraka an'izay tombotsoa zay dika zay zany feheziko le izy hoe zay ny fampiasana ny tsy mororo io ny vahaolany delestage vahaolany satria resahan'ny mpitondra fanjakana foana ty hoe tsy maintsy ampandrosoantsika ampiroboroboantsika ny industrie eto Madagasikara de io zay hoe industrie ho ampiroboroboana zao ny kalitaon'ny omeny ny orinasa jirama eto amintsika sady lafo ny sarany no ny kalitaony ihany koa rahantsika mahita fa tena aotra de io zay hoe raha mieritreritra fampandrosoana ny lafiny industrie tsy maintsy mitodika any amin'ny lafiny angofo de io solika io vahaolana ho atsika tsy mororo andao ary irosony io raha ohatra ka tena mieritreritra ny fampandrosoana ny firenena lay mpitondra fanjakana nana hoe fampivoarana na fampiroboroboana ny industrie na ny famoronana azy zany somary ataontsika mifandray amin'izay resaka delestage sy ny fatapanjiro zay ihany moa zany ny tsy fandripahalemana matetika tatoato mirongatra be mihitsy ny famonoan'olona teo ny farany teo tamin'ny herinandro teo iny ny cash point aloha zany tena maromaro mihitsy no nataon'ny reo olon-dratsy reo
Inona no mety hoe ho antony mahatonga anazy ireny amin'izao fotoana zao tena mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, inona no mety ho antony nahatonga an'izay? Tsotra be tsika indray zany tsy maintsy mijery ny tena zava-misy marina, inona zava-misy tsy misy ny asa. Zay zany le zay ny fototry ny olana aloha zany na inona ho resahantsika tsy misy ny asa. Vokatray tsy fisian'ny asa zay samy manao ny fomba rehetrarehetra inanany ny olona dia lasa tonga any amin'ny famonoana ny mpiray tanindrazana ny farany. Sanatry ny vava tsy hoe manome vahana an'izany akory fa le tena fototry le olana no tsy maintsy resahantsika de iny no itetiavana vahaolana. Zay zany le izy dikan'izay te hiala amin'io tsy fandriam-pahalemana io ve tsika de tena diso ny mpitondra fanjakana zay mieritreritra hoe ny fialana amin'ny fandriam-pahalemana dia andao ampitombotsika ny recrutement ny polisy na ny gendarme na ny miaramila. Zay tsy miteny hoe tsy ilainy reny na tsy tokony ampitomboana, tsy miteny an'izany zay fa hoy zay hoe tsy ny fampitomboana reny no vahaolana amin'ny tsy fandriam-pahalemana fa mila mamorona asa lay mpitondra fanjakana raha ohatra ka te hiala amin'izany tsy fandriam-pahalemana zany. Forony aloha ny asa fa rehefa miasa ny olona, rehefa tsy midinana am-poana ny olona dia afaka mamokatra dia foana ho azy tsy kelikely ilay tsy fandriam-pahalemana. Zay ihany no tena vahaolan'io fa ny akoatran'izay rehefa beka hoy zay hoe iverenako le izy hoe na ho ampitombotsika na ho doublentsika na ho triplentsika ny recrutement ny gendarme ny polisy ny miaramila, tsy izany mihitsy no ahava ny tsy fandriam-pahalemana eto. Fa rehefa mbola potika sahala amin'izao ny toe-karena, rehefa tsy misy ny famoronana asa tsy maintsy misy foana ohatran'ny tsy mirongatra be io tsy fandriam-pahalemana io. Ka io zany de mifandraika amin'ny safidy pampandrosoana zay safidin'ny mpitondra fanjakana satria ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao foto-drafitrasa manara-penitra no mamaky azy. Zany hoe fa aty amin'le sehatra fahatelo zany zay ho an'ny mpahay toe-karena fa le sehatra voalohany tsy voajery. Zany hoe aty amin'le sehatry ny famokarana, ny fambolena sy ny fiompiana sy ny karazany, iny zany tsy voajery iny. Ka raha vo iny tsy hojerenao zay aza adino ange mahery ny 800 ny vahoaka malagasy eto amintsika tantsaha. Aiza zany no tokony hojerena voalohany aty amin'ny sehatry ny famokarana fa diso le safidy politika ny mpitondra fanjakana miazakazaka makaty amin'ilay sehatry ny sehatra fahatelo ty. Le sehatra fahatelo ty anefa raha tsy manana fahefa-mividy ange ny olona tsy afaka hisitraka n'ity an'le sehatra fahatelo ty. Dikan'izay tsy fandriam-pahalemana mifandraika amin'ny famoronana asa. Dikan'izay jereo ty le sehatra voalohany ty. Le mpitondra fanjakana moa zany amin'izao no tena marina tsy any amin'izany intsony izy, efa zavatra hafa ny modelina fampandrosoana heverina atao zay mifanipaka amin'ny tena filan'ny firenena. Ny filan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao de zay averiko foana hoe ahoana no isian'ny asa. Rehefa misy asa afaka mitsabo tena ny olona, afaka mampianatra ny zanany ny olona de afaka zay vao afaka mieritreritra ny mety hoe aitraitra sy ny karazany autoroute hoe sy ny karazany heverina ho atao zany zay tsika vao tonga any. Dikan'izay io tsy fandriam-pahalemana io de feheziko le izy amin'le vokatry ny safidy politika diso ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny no mampirongatra an'io tsy fandriam-pahalemana io satria ny mpitondra fanjakana mamaky azy de any amin'ny foto-drafitrasa manara-penitra de rehefa mba mitsikery ianao sady mitsikery mitondra sosikevitra de ozy izy ny mpitondra fanjakana hoe satria nareo tsy tia fandrosoana, satria nareo tsy li mpandrosoana dia zao iainan'ilay firenena lasa potika ilay firenena. Ka mamerina foana zay hoe misy modely hafa ny modely tokony hoentina amin'ny fampandrosoana de modely mifandraika amin'ny filan'ny firenena. Fa raha vao tsy mifanandrify ny politika ny mpitondra fanjakana sy ny filan'ny vahoaka malagasy nofy sahala amin'izao iainantsika zao no ambiny. Manao anao mahakasika ny fahitanao ny fandraisana andraikitry ny mpitandro ny filaminana manoloana an'ireny von'olona herisehatra etsy ny fanafiana trano ny tombo mihitsy moa zany ny anisan'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana tamin'ny concours farany teo iny. Manahoana ny fandraisana andraikitra izy ireo amin'izao fotoana izao sa hoe lasa hoentina atao kajikajy politika fotsiny ohatrany araky ny fanehoan-kevitra maro? Zay le ataoko hoe le tsy fandriam-pahalemana nge misy fenitra
misy fenitra tsy maintsy arahana io, misy ny hoe ohatra polisy ray ho an'ny olona firy fantatra zany, polisy roa ho an'ny olona firy na zandary ohatr'izay koa ny miaramila fantatra zay, tsika zany zao mbola lavitra n'izay fenitra zay. Sarotra ny teny hoe tsy mandray andraikitra ireny olona ireny, sarotra ny teny an'izany fa ny zava-misy mihitsy no mahatonga ny lizy tsy ho voafehy. Ny ray aloha fanontaniana apetraka, tena manana ny fitaovana ilaina tokoa ve aloha ireo lay mpitandro filaminantsika ireo? Zay aloha zany tsy maintsy apetraka, izay adihevitra zay satria eto Antananarivo ianao tsy lasa lavitra eto kory ny mahita an'izany rehefa manantona reny mpitandro filaminana ny poste avancé na ny postan'ny polisy reny ny olona mitaraina, mbola misy mitady crédit aminao reny mbola misy mitady carburant ireny ary zay zavatra zany fiheverana hoe tsy hoe efa ara-tsy toetra nylay mpitandro ny filaminana, tsy de zay mihitsy fa le fitaovana ampiasainy no tsy misy. Any am'izany distrika misy anay any amin'ny faritra atsimo Madagasikara zany angeka miteny anao fa distrika anankiray misy zandary 3-4 no hitanao ka ninona ho resahana, sarotra ny fifehezana tsy fandriampahalemana am'izany lava zay. Fa rehefa mijery kosa ianao eto an-drenivohitra jery ianao ny kazerina na ny polisy na ny zandary na ny miaramila de feno tokotrany aloha feno tokotrany, koza hoe tsy reny olona reny kosa aloha no tsy te hiasa le mpitandro filaminantsika na de hoe tsy te handray andraikitra fa misy tompona andraikitra tokony mametrapetraka tsara ny fitsinjarana an'ireo lay mpitandro filaminantsika ireo isaky ny varitany, ny faritra, ny distrika, ny commune hatrany amin'ny fokontany any, fa misy faritra na renivohitra sasany iangarana sahala amin'ny eto Antananarivo moa zany hitantsika zany, nefa ireny olona reny koa raha tsy de tena apetraka hoe ny akamaroany isahana n'lay tsy fandriampahalemana ohatrany kajikajy politika betsaka. Rehefa misy fietsehana politika de tena ataontsika hoe ampietsehana amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy reo lay mpitandro filaminantsika ireo. Ao koa nge mba betsaka amin'ndrareo koa no mitaraina betsaka amin'ny mpitandro filaminana koa mitaraina zay mba tena teanao ny asany fa tsy ho fitaovana politika ny mpitondra fanjakana fotsiny. Betsaka zany matoa misy ny syndicat koa anatin'ireo misy zavatra tsy mandeha ao, za zany sarahako tsara lay hoe tsy ny mpitandro filaminana ny tsy teanao ny asany fa lay fahefana politika eo amboniny miaraka amin'ny mpitatana vitsivitsy lehibe an'zareo ao no manahirana de lasa tsy misy lay fandriampahalemana. Ka averiko zany le izy hoe io iverenako am'le fanehoan-kevitra teo aloha na ho doublentsika na ho triplentsika ny recrutement atao amin'ny mpitandro filaminana isa-taona rehefa tsy mazava ny asa sy andraikitra ampisahanana azy, rehefa tsy misy ny famoronana asa dia mampirongatra foana zany ny tsy fandriampahalemana. Zay ndray zany tsy mba isan'ny olona iteny hoe tsy manao ny andraikiny le mpitandro filaminana, tsia lay fibaikona lay mpibaiko eo ambony mihitsy tafiditra ao anatin'izany manam-pahefana raha politika no mahatonga an'lay fandraisana andraikitra lay sy ny fandraisana andraikitra lay mpitandro filaminana sy ny fitsinjarana hafa tsy fitsinjarana azy tsy mandeha eo anivon'ireo mpitandro filaminan'ireo. Fa minoana reo fa raha tena mirindra zany zavatra rehetrarehetra zany miaraka amina fitaovana feno omenan'ireo mpitandro filaminan'ireo tokony andeha ny asa. Fa tsika nge androany mbola metram-panontaniana hoe aiza tokoa moa zany le fitaovana be dehibe novidina sy narantiranty reny ohatrany tsy hita le izy, fa rehefa misy hetsika politika hitanao le izy ka any no mahatonga lay adihevitra ka hoe averiko le izy hoe na eo anivon'ny mpitandro filaminana ary betsaka no menomenony, betsaka no tsy miombon-kevitra mpitondra fanjakana ny fomba hitantanana na ny traitement atao am'ireo mpitandro filaminantsika malagasy ireo. Ka ny vahoaka manakaraman'ireo tokony ho ampiasaina am'izay asa sy adidy andrasan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy aminy reo le mpitandro filaminan'ireo fa tsy ho atao fitaovana politika foana sahala am'izao zavatra misy iainantsika zao. Tsy maintsy ho resahana kely Andriamatoa Ely Arabe vahiny ny mahakasika ny kere. Tena mafimafy mihitsy ny sary miparitaka any amin'izao fotoana izao, ny ao ikongony any amin'ny tapany atsimo nosy iny moa zany efa raha malala totra ny lasa somary saika miverina efa miverina isa-taona le izy moa zany ny resahana foana
hatramin'izao mbola tsy hita aloha zay tena vahaolana ny antso ny mpam amin'ny tokony fanampiana amonjena an'ireo malagasy namana any atsimo an'ireo. Tsika ve zany hatramin'izao tokony mbola ionona amin'izay hoe fanampiana sy zatra tsy maharitra hoe mitondra mamatsy vary sy ny ohatran'izay, sao de mba tokony le paikady mihitsy kosa na le politika mihitsy no tokony arahany mijery mametraka ahafahana miala ao anatin'izay hoe ke rehefa miverimberina matetika izay. Eto aloha aty am-boalohany de mitodika am'ireo lay mpiray-tanindrazana zay totsika hoe hiarany tsy fahampitsakafo na tsy fanariana zay filaza azy fa fezitsika am'le hoe kere erany Madagasikara io ne tsy any faritra atsimo ihany fa ny tena moa zany avy any atsimo ny Madagasikara iny de mba mahafantatra bebe kokoa ny olay olana makasika ny kere mahafantatra ihany koa ny vahaolana makasika an'io fa ny olana nge de zao tsy maintsy resahantsika zany fitaovana politika eo am-pelantanana mpitondra fanjakana ahafahana mitady fanampiana avy any ivelany ilay fiverimberenany kere zay io raha tenao dediavina ny vahaolana tsy misy vahaolana io ohatra fotsiny zao fantatra ndre ny faritra atsimo iny fa ny rano ny olany mandraky ty vetsika ny androany ohatra tena manana ny finiavana le mpitondra fanjakana many kere de tsy alala hoe rano ny olana inona ndray ny vahaolana roso AES taterina amy citerna lay rano mandeha herinandro ny camion sasany ary moa minimanapotika an'lay camion mihitsy satria zavatra misy zany de tsy mitsy resany minimanapotika le camion mpitatitra rano mihitsy eo ndray le izy tsy amboarina tsy atao inona mba hatongava ny famatsimbola manaraka ndray zany hoe lasa misy bizina zany mialatsiny am'le fomba fiteny ao miodidina n'lay tontolo ny kere de lasa fitaovana politika ho ale izy angatahana famatsimbola volamora ho an'ny sasany le izy de tsy vahana ny olana iny faritra atsimo iny nge efa misy artiste ara moa namana mamoaka an'izany hoe tany milevony rano ane iny tsy rano zany ny olana fa inona ny politika ny mpitondra fanjakana ahafahana mife sy mitondra vahaolana am'izay lafiny rano zany zay io fa ny vahaolana misy zany samy malalany zany FAO zany ny faritra atsimo ny Madagasikara iny raha tsy resaka an'izay fotsiny ara fa ohatra mifanakaikany ny faritra Tsinanana sy faritra atsimo ny Madagasikara iny iny rano any amin'ny faritra Tsinanana iny moa very aizy very fotsiny any an-dranomasina inona ny politika ny mpitondra fanjakana mba hapetraka an'izany ifehezana n'iny rano avy any Tsinanana iny mba hivarina makaty atsimo ohatra zany ange zavatra afaka iverina tamin'ny fotoan'androny efa nisy projet na pipeline nataona namana amahana ny olan'iny faritra atsimo ny Madagasikara iny rana tamin'ny Japonais tamin'izany fotoana very momboka le izy satria tombotsoan'ny voaka malagasy ny resahana fa tsy tombotsoan'ny olombitsy tsy azahoan'ny sasany lay famatsimbola fa miresahanao teo pama hoe PDB ireo le miasa miodidina na fanampiana mitondra vary ray kilaosy vary ray kapoaka sy vary ray vilia omena andreo mpiray-tanindrazana any atsimo an'ireo zay ny olana satria ino no azahoany zareo tombony fa raha tena miva le olan'ny kere lay faritra iandradiny lay kere mihitsy ny vahoaka any atsimo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny mahazo tombotsoa satria zao io olan'ny kere io nge ny fetraikany io tsy mijanona any atsimo io fa Madagasikara ray manontolo lasa olana satria maninona lasa mifampisokety tsika rehefa maina le tany tsy mahita tao le olana atsimo any aminay ihany dia inona ny ataony lasa mialao izy mitady ravinahitra amina faritra hafa de rehefa aveo ndray misy miteny hoe lety le olona avy any atsimo zay mpiray-tanindrazana ihany tsika eto no mandoro ny ala aty aminay manapaka ny vy aty aminay ozy izy ny hafa ao anatin'le izy zay za aloha tsy afaka ny anamarina na ndiso an'izay fotsifotsiny aho hoe ny vahaolan'izay ahoana no atao zay zany vahaolan'le kere ahatamana ny olona ao amin'ny faritra misy azy dikan'izay omeo ny vahaolana rehetrarehetra izy ahafahany ho tamana ao amin'ny faritra misy azy ny politika ny rano sy ny fifehezana ny rano zany no tokony atao mazava tsara ho an'iny faritra atsimo ny Madagasikara iny de miva io resaka kere io olo eo de hoe tady mpamatsy volonareo anomezana vary ray kilaosy vary ray kapoaka zay tsy mahavita taona akory jereo i politika ny rano io
de ataovy mazava tsara mifanaraka amin'izay koa ny fampivoarana ny teknika nge efa miazakazaka be am'izao amresaka fambolena sy fiompi tany mamokatra iny faritra tsy ny Madagasikara iny fa tsy hoe tsy mamokatra akory fa io rano io foana ny olana na io asan-dahalo resahantsika io ary satria tsika teo ny resaka ny hoe tsy fandriampahalemana sy ny karazany foana ho azy zany ka raha ohatra ka tena jerentsika ny tena vahaolana amin'ny lafiny kere io ka veziko zany le izy hoe vahaolana misy ary azo atao tsara io fa sainga raha mbola tia kely ny mpitondra fanjakana atsika raha mbola tia kely am'le fiandrasana fanampiana zany nefa mamotika ny piraitanindrazana tsy ho tafavoaka mihitsy lay resaka kere ka voza hoe io raha mbola manaiky tsika hoe ho atao fitaovana politika amin'io lafiny kere io ahafahany sasany mahazo tombotsoany mampiditra ny any am-paosany sy ny fianakaviany tsy ho foana mihitsy lay resaka kere misy ary totra ny tehitazona an'izy io mihitsy tsy ho foana mba azahoan'zareo mahazo tombotsoa zay no tsy ekena am'le izy fa misy vahaolana de averiko le izy hoe io politika ny rano io fehezo lay rano miresaka forage nareo mba tena toby le izy fa aza atao resaka fotsiny fa tena vahaolana ho an'lay faritra zany fa le izy moa hatreto resaka fotsiny no betsaka aiza ve de efa natsangana mihitsy ny ministera ny rano efa foiry taona zay de raha tena itadiavana vahaolana le kere de tsy ho foana tsy zay io fa mifandray tendro am'lay mpamatsy vola koa lay mpitondra fanjakana dia na tiana na tsy tiana tsy maintsy resahany zany aza mieritreritra zany ianao hoe ny mpamatsy vola avy any ivelany no amahany olanao manofy ianao raha zay no everinao eto fa miainga amin'ny politika avato anatiny ny fitantanana ny firenena in'le politika iny rehefa voarafitra ao ny mpitondra fanjakana anankiray zany tokony hafantatra hoe inona ny filan'ny firenena inona ny filan'ny voaka malagasy iny rehefa avy eo no afaka idediavana mpiaramiasa raha ohatra ka voatery tsy maintsy hitady mpiaramiasa fa milohan'ny idediavana mpiaramiasa aloha de tokony miainga amin'ny vahaolana avato anatiny zay satria betsaka angeny zavatra azotsika atao sy vitatsika eto fa isika efa pepona am'le hoe tsisy zavatra azo atao eto raha tsy mahazo fa matsim-bola de morona makantsika ho anay aloha zay moa zany de fantatra am'izay lafin'izay hoe politikan'ny tsy fekinan-doha politikan'ny fiandrianam-pirenena ny ampy an'le atao hoe état de droit koa izy zay tsy tiako ho adika aloha fa lasa samy manana fomba andikanay azy raha tafapetraka ireo anankitelo ireo tsisy antony tsy ampandroso ny firenena zany tena tsy misy antony tsy ampandroso atsika fa mila finiavana politika zay izany manana n'izay finiavan'zay io zany anjaran'ny voaka malagasy no mijery zay fa zay ihany no vahaolana ho an'ity Madagasikara ty horesantsika ny mahakasika resaka fifidianana Andriamatoa sekretera jeneralina tokotrokafo taona 13 efa akaiky natongotra mandeha moa zany am'izao fotoan'izao ny fanavozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy maro ny fanahina ao anatin'le izy amin'ny resaka mety isin'ny doublon ndray eo ihany koa ny olana amin'ny eo anivon'ny seny ihany koa inona ny azo ambara mahakasika an'io fifidianana io na indrindra moa zany hoe indrindra ny fifidianana izao filoham-pirenena mahakasika an'ilay fifidianana aloha de tsy maintsy mamerina tantara kely ahako tamin'ny 13 novambra taona 2024 de nisy iny fitorina napetraky ny otrikafo teny amin'ny Pâques iny an'izay matsiaro zany averiko 13 novambra taona 2017 raha tonga zany ny 13 novambra ho avy zao zany hoe ny amin'ny alahady ho avy zao dia tapitra zany ny prescription anin'ilay fitorina napetraky ny otrikafo iny rehefa tapitra moa zany ny prescription de very anjavony eo lay fitorina inona ny tiana resahany zavatra nitorianay tamin'izany de tsotra hoe iny la liste électorale nanaovana ny fifidianana rehetrarehetra nanomboka tany amin'ny taona 2024 hatramin'ny fifidianana farany teo iny nanovana fitorina tory ihany koa zay le doublon le hoe laharakara-panondro sy ny karazany satria inona ny antony tsy izay ny namorona fa miara-malala tsika ny filoha lefitry ny seny tamin'izany fotoana Thierry Rakotonarivo no namoaka anin'ilay resaka doublon iny raisinay zany ny fanapahan-kevitra hoe tsy maintsy mametraka fitorina tsika satria inona ny antony afaka 10 taona indray tsika hiatrika fifidianana
zao zany zao ho avy ny taona 13 iroso amin'ny fifidianantsika nefa mandraky ty ny androany tsy mbola nisy fanadiadiny tsy mbola nisy voasazy tamin'ny fanodikodinana ny safidym-bahoaka teto dikan'izay melohany rosotsika am'izay fifidianana isy manaraka eo a zay de miantso zany hoe ny ministry ny fitsarana am'izao fotoana zao satria izy no afaka mibaiko ny procureur général ny pako hoe mba alefaso ny fanadiadina amin'iny fitoriana nataon'ny otrikafo iny tady profo ve anareo zay tsotra be de miainga amin'ny filoalefitry ny seni tam'izany fotoana inga terirako-tonarivo ny fanadiadina rehetrarehetra atao satria izy ny namoaka aniny raha mitady aty aminay koa nareo matokoa napetraka le fitoriana da misy zavatra fantatray zany io afaka mijoro am'izay a lafin'izay ianao miresaka fifidianana manko zany ianao dia tsy maintsy resahantsika aloha zay satria ny tena anahirana de zao lasa ho randra-tariana lasa ho fanao ny fanodikodinana ny safidym-bahoaka amin'ny resaka fifidianana raha ohatra ka tsy jerena in'ilay fitoriana napetraka ay otrikafo iny ka veriko ihany le izy hoe ny ministry ny fitsarana no manana fahefana anery ny procureur ny paky mba hafana manetsika n'in'ilay fitoriana satria am'lahady ho avy zao 17 ny volana novambra inona ny tena tanjony tsotra be tokony isy olona voasazy eto a tamin'ny fanodikodinana ny safidym-bahoaka fa raha tsy misy ny voasazy vokatry ny fanodikodinana safidym-bahoaka lasa ho fanao io de korotaneto isika mianakavy zay zany le izy ka veriko hoe tsika nareo milaza hoe fatra-panadra n'le atao hoe état de droit ao anatin'ny état de droit rehefa misy olona nantoko nametraka fitoriana sahala am'izany tokony isy ny fanadiadiny ka mba tena miandry zany zay hoe tena iainantsika marina ve le atao hoe état de droit sa resahana fotsiny fa am'lahady ho avy zao voatapitra ny 17 ny volana novambra ka mba hanaovana iantso zay hoe iza no afaka mifanometanana mivelona kilosy am'izany tokony atao zay miverina zany amin'ny isan-kehitriny hoe manahoana ny seniny fiasany mety tena ho tonga any tokoa ve amaly ny fanantenantsika tokoa ve hoe apadio sy ampangarahara zay fifidianan'zay satria moa zany zay zany ny tanjony le hoe apadio sy ampangarahara ny fifidianana de apetraka aloha le seni lazaina hoe maleo tena zay zany le izy fa nytanina mipetraka hoe maleo tena ve lory zareo amy lafiny lalàna maleo tena very zareo amy lafiny hoe tomanana zay le izy satria ny zavatra misy na ny ao amy seni koa range misy no menomenina fa ny fahefana mpanantanteraka no mitazona any zareo tsy hetsika na ohatra ny resaka budget ho ampiasaindry zareo tokony anodinana n'ilay seni sy ny fifidianana rehetrarehetra ny asa miodidina an'izay dia totra ny nivon'ny gouvernemanta vo resaka manokana an'izany lehibe an'ny gouvernemanta no tazona any zareo tsy hetsika fa te hampiasa n'ilay vola tokony ampiasainy seni zany hoe zay tiany zareo atao no heveriny zareo tokony ataon'ilay seni zay zany le zay aloha zany le izy ka raha vo tena zay fahaleovateny zay no tsy ananana de lasa olana le izy faharoa ao anatin'ny fikarakaranatsika am'izao no hoe fampidirana ny olona ao anatin'le izy mpifidianana be de be ny zavatra mandringy satria manino noho izay lay tsy fahaleovateny zay ihany amy lafiny hoetimanana sy ny araboly 5000 tablety no resahana fapetraka ny fanontaniany efa tena miasa ve le 5000 tablety betsaka ny faritra ny tsy de anotrikafo farany teo tany amin'ny faritra atsimo iny fa mbola misy ange ny fanisana tsy mbola manomboka akory am'izao fotoana zao e zay aloha zany nefa telo volana ny faritany lalàna ireo le olona ny recruté nanao ny asan'ny seni nohatrany hoe ny psd ny sy ny mpikambany CED sy ny rehetrarehetra reny tafiditra ao anatiny CLRE sy reny le agent recenseur reny tany amboalohany ange ka tsy nanombohan'ny asa resaboly satria ampiasaina le olona nefa tsy nisy voly nanomboka ny valo zany zay olan'izay tato arina fa misy fepotona nefa tsy maintsy tratrarina de apetraka ny fanontaniana manahoana zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao eo anivon'ny seni tena efa vonona tokoa ve satria voalohan'ny volana oktobra tsika ny nanomboka telo volana ihany no faritany lalàna tika zay tsy hoely io de ho tapitra nametraka tanjona nefa ny seni hoe 13 500 000 raha tsy diso mitanjona ampidirina ao anatin'le izy mpifidianana io aloha metrahanay fanontaniana ihany io fa maninona moa 13 500 000 rehefa napetraka zany 13 rehefa napetraka zany fanontaniana de hoe atsasaky ny zay olo zany norme international tokony ho atsasaky ny isan'ny mponina
no olona tokony ho tafiditra ao anatin'ilay izy mpifidianana zay mampametra-pany satria zany tsika zao mididina ny 26 millions misy atsika zao izy hoe tsy maintsy navoaka be le sifra mampiadevitra manko le izy satria maninona vo resaka ao koa no hoe ny olona andalo fitsarana ka mbola totsika hoe tsy manana sazy raikitra de afaka ampidirina anaty le izy mpifidianana tsisy maratsy an'izany tena tsy misy maratsy an'izany satria tsy ny olona rehetrarehetra mandalo eny amin'ny fitsarana nge no meloka fa zao fotsiny vonona ave niseny sy ireo le agent recenseur atsika ireo zany a andeha hiditra any an-tany mora andeha hiditra any Antsefa any a Ambalatavoangy any amin'ny renifonja eran'ny Madagasikara reny tsy maintsy apetraka zany fanontaniana sy adihevitra zany a satria tsika miresaka ny hoe zay olona mbola tsy fixa ny totsika hoe ny saziny de tokony anatin'le izy mpifidianana izy zay averiko ihany marina fa zao vononanao am'izay ve ny seny ary satria tsy maintsy mipetraka manko le aya satria sao de sanatria ho voafen'ny olona any amponjany le izy mpifidianana ohatra tsy maintsy resahantsika zany zay zany le izy ny faharoa vo alohan'ny ekaraneto no nahazo tatitra avy any amin'ny namana zay any amin'ny fahatry vakinakaratry iny no mipetraka fa ny zavatra misy amin'ilay recensement de resahana am'seny zany mitodika aminareo zany hoe satria tsy maintsy misy mahita an'ilay fandarany mba jereo zany fa lasa mabe adevitra manahirana sady manao recensement ilay agent recenseur miaraka amin'ny CLRE any amin'ny ambany vohatra vakinankaratra iny misy zany resaka zany a vita reny lasa rehefa aveo indray misy tompona ndraiky treo am'le fokotany manao recensement hafa ndray lasa mirorosaina ny olo lasa double zany ilay a recensement atao de zay hoe any amin'ny fahatry vakinankaratra iny aloha na henonan'izany a namana vo tonga ny maraina teo no mitarainan'izany de mba jereo zany zavatra zany satria zao na beadevitra ny resaka doublon teo nareo manenjika 13 millions 500 000 de apetrakay le izy hoe sao de sanatria zany no hahafeno an'ilay a 13 millions 500 000 de zay hoe tena tsy fanaraka tsika tsy fanaraka tsika raha ohatra zay ny zava-misy zay no iresahan'ny otrikafo hoe ambony be ny riska mety hisina korontana am'ty le fifidianana ho avy aty tsy maniry ratsy ho an'ny firenena akory sanatria fa zay mihitsy le zava-misy satria misy tsy fifampitokisana mipetraka ao crise de confiance ozy izy ny vazaha tsy matoky an'le rafitra ifehezana ny fifidianana ny olona tsy matoky ny CENI tsy matoky ny ACC dikan'izay tsy te hanan-dratsy zany ny otrikafo de miteny an'izany zavatra rehetrarehetra zany hoe jereo fa olana zany a olana zay tsy maintsy dedavam-ba olana zany satria antoka ihany koa isiny ny fangarahan'ilay fifidianana na ny tsy fahadiovan'ilay fifidianana ho avy eo zany zavatra misy zany ka mila jerena den'izao zany satria io a tsy ho isan'andro no ahafahan'ny olona manaiky an'izany fisina doublon na triplan zany a fa misy fetrany zany de mila jerena zay zavatra koa zay hoe mitodika aminareo CENI tena te adio ve nareo amin'ny asa sy andraikitra saninareo a misy an'izany ao misy an'izany ao a mba jereo misy ihany koa ny vahaolana naroso satria isan'ny vahaolana zany de iverenana le izy eto resahany efa namaly moa ny mpitondra mpanjakana fa averina ihany io le fikanandom-pirenena io satria samy manana ny heviny a na ny code électoral io a raha tokony ho ady hevitra satria manana kody tsika amin'ny ranomasina manana kody tsika amin'ny fahasalamana manana kody tsika amin'ny fifamoivozana fa maninona tsika ny tsy mba hanana kody iombonana amin'ny resaka fifidianana io zany le code électoral resahany tokony ho ady hevitra zany fa ny anareo moa tonga de seza no resahanareo ifampizara seza ve zany ny otrikafo manokana tsy mbola niteny an'izany hoe ifampizara seza aminareo fa sy asoa ny firenena ny resahantsika satria averiko ihany misy riska le fifidianana ho avy io inona ny ilana am'izay fampiresahana ihany fampiresahana ihany ka mila fampiresaka satria firenena no resahantsika eto a raha sanatria zao zavatra misy zao mbola hitarika atsika makany amin'ny korotana tsy ho zakany toekarentsika ntsony zany tsy ho zakany boka malagasy ntsony zany fa zany zavatra resahany zany moa zany sosikevitra zany tsy hoe miankina amin'ny CENI zany
fa miankina amin'ny fahefana mpanatanteraka zany miankina amin'ny fahefana mpanatanteraka zany de mila resahana fa eto a manararoatra amaranako an'iny hoe raha hoan'ny otrikafo de mazava be nenay ny fomba fijerinay zay ny eo fahefana tsisy ilanay an'izany rafitra atao hoe sini zany ny organe doublon rehetrarehetra zany fony reny ohatrany hoe ny sini ny ACC ny Bianco Samifine fa zay mo adihevitra hafa satria rafitra mandany vola mba hoaka fotsiny reny de adihevitra hafa zay afaka atao amin'ny fotoana mapety azy fa ny tena tanjotsika zany de ny hoe ahoana no ahafahana manana fifidianana madio sy mangarahary zany tsy resy lahatra amin'ny seni zay fa io aloha zany meken'ny be sy ny maro rehefa eken'ny be sy ny maro io ahoana no tena ampaleotena azy mba azahoana antoka ny fikirakirantrareo a manomboka amin'ny lisy mpifidianana sy ny fifidianana rehetrarehetra any adihevitritsika de ny tsy mbola tonga ny fotoana de aleo mifampiresaka aloha satria firenena ny resahantsika lavalava ny fotoanantsika fa somary ny oatra kely ihany akasitrana ianao Andriamatoa sekretera jeneraly ny atao kotrikafo Eliara be vahiny nanaiky ny vahiny sy nitondra an'izay fanio-kevitra sy fanampanazavana zay tato anatin'ny fandarana makasitraka tompoko makasitraka anareo tamin'ny fanasana eto amin'ny MBS makasitraka ihany koa ny mpanaraka ny fandarana any an-tokantrano any hevitra ohatra ny hevitra rehetrarehetra moa ny aroson'ny otrikafo iny heverina hoe asoa ny firenena dia anjarantsika rehetrarehetra no mitsakotsako fa ho anay zany ato amin'ny otrikafo raha mbola misy koa ny fotoana ka misy ny hevitra heverina hoe asoa ny firenena de tsy mitsahatra zay mandroso antsika de makahery atsika mpiray tanindrazana rehetrarehetra makahery anareo namana mpanao gazety ihany koa akasitrahana ianao tompoko makasitraka anareo tany an-trano tany ihany koa tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany zay ny manakatona tanteraka ny fandarana ao amin'ity anio ity isorana ny teknisiana atao ambadika tao na ndrindra sy ny kirakira ny lafin'ny sary sy ny fampitana tamintsika rehetra mametraka ny manam-pitafa tompoko lasy tompoko vavy